Ia, dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra izay manaraka ny page Facebook-ny Fanainga. Miarahaba ihany koa an'ireto vahiny izay nasaina hanatrika ity ady hevitra izay iarahana amin'ny fiarahamonim-pirenena ary ihany koa iarahana amintsika olom-pirenena maro samihafa izay manaraka mivantana izao ady hevitra izao. Ny lohatenin'ny ady hevitra izay ho atao androany moa izany dia mikasika indrindra ny atao hoe fiarovana sy fampiroboroboana ny zon'ny olona miaina anaty fahasembanana. Raha ny tokony ho izy dia mbola tokony ho avy eo ny avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny fampivoarana ny vehivavy ary ny ara-sosialy, fa araky ny teny izay napitany taminay moa dia somary misy fivoriana zareo izao maraina izao ka tonga dia ho atombotsika ny ady hevitra fa ho avy manaraka eo ihany zareo. Araka izany ary dia manana vahiny ny ity ady hevitra anio ity. Ao avelako angambany izy ireo samy ampafantatra ny tenany tsirairay avy sy ny andraikitra izay sahaniny amin'izay toerana izay misy azy. Ho atombotsika ao amin'ny faly hery angambany ny fanolorana ny mombamombanao. Misaotra indrindra ny mandimby dia mamerina ny arahaba ny mpijery rehetrarehetra nyty fandarana amin'ny tambazotra serasera ty. Falera Zafindrakoto no anarako. Lazaina hoe aktivista na hoe mpiatsehatra amin'ny tontolon'ny zon'ny olona manana fahasembanana izay angambany no resahana. Tsy amin'ny olona manana fahasembanana ihany fa amin'ny tontolon'ny fahasamihafana amin'ny ankapobeny. Dia mamela angamba ny mandimby mba mametraka kely ihany ilay hoe anarany, satria somary nisy fifangaroana kely ilay izy hoe olona miaina ao anaty fahasembanana ve. Ny tsara angamba no ampiasaintsika hoe olona manana fahasembanana na olona tra-pahasembanana, satria lasa misy fifangaroana be ilay izy dia voilà. Ia, tsara mihitsy ny mametraka izay fomba fiteny izay satria mampifangaro zavatra marina izany ary ahafahantsika ihany koa mitondra ny ataontsika hoe tohan-kevitra izay hoentintsika ny famaritana tsara ny fomba fiteny ohatr'izay. Zareo avy eo amin'ny plateforme no anisan'ny vahintsika eto, plateforme de fédération des personnes handicapées. Atombotsika ao amin'ny Madame Vera angambany hoe iza moa ianao, inona ny andraikitra sahaninao. Ie, faly miarahaba antsika rehetra tena anao izao lahajinika izao. Vera ary Malala, tompony andraikitry ny serasera ato amin'ny somary mitsolana kely angambany. Anatiny hoe pool de formateur. Mety ka, mety. Micro? Ia, mandeha fa misy olana kely ny connexion angambany. Ia, toy izy. Mpikambana ao amin'ny pool de formateur mahakasika ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny olona manana fahasembanana. Misaotra tompoko. Ia, eto ihany koa ny Andriamatoa Martial. Avelao angambany ianao ny tonga dia hanolotra ny tenanao dia fantatry ny mpanaraka antsika. Miarahaba antsika rehetra mandray anjara amin'izao fihaonana izao. Manana Martial, filohan'ny PFPH MAD, plateforme de fédération des personnes handicapées de Madagascar. Izany hoe nivondronan'ireo sehatra rehetra fikambanana misahana ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Mankasitraka tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Ary miaraka amintsika eto ihany koa Madame Nicole, izy moa izany dia avy amin'ny Autisme Madagascar. Afaka manolotra ny tenanao ve ianao sy ny andraikitra izay sahaninao? Mbola manana ny fiarabana izay nentina namana rehetra teo
Ary faly ihany koa ny fanasitafo amin'ireto namana rehetra sy amin'ireo olona rehetra izay manaraka izao mandevitra izao. Nicolas Raoul ACN tompona andraikitry ny fampifanana ao anevo ny fikambanana autisme Madagasikara. Ya, misaotsika rehetrarehetra namaly ny fanasananay, ny fanasana izay nalefanay, ary ombako manana ihany koa ny fiarabana ny mpanaraka antsika amin'izao ady hevitra izay atao izao. Ampatsiahivina ihany koa ianareo mpanaraka fa raisinay eto amin'ity tambazotra serasera Facebook ity ny ataontsika hoe commentaire anareo mba ahafahantsika mitondra ihany koa ny hevitsika fa tsy hoe ireto izay vahiny nasaina reto ihany akory no manana ny hevitra fa isika rehetrarehetra dia manana hevitra. Ya, raha ny fantatra sy raha malala dia 9 taona lasa izay no nanasoniavan'i Madagasikara an'ilay ataontsika hoe convention na fifanarahana momba ny zo ny olona manana fahasembanana araka ny tenin'ny napetraky falery teo moa dia hoe traham-pahasembanana. Ohatrohatry ny ahoana raha ny fahitanareo anazy ny dingana izay efa vitantsika tao aorian'ny fametrahana na koa ataontsika hoe tao aorian'izay fankatoavana ny fifanarahana iraisam-pirenena izay, inona avy raha ho anareo ny dingana izay efa vitantsika ary inona tokoa moa izany izao ny ataontsika hoe famaritana araky ny convention iny ny atao hoe olona traham-pahasembanana. Voalongany ny omentsika ny Monsieur Martial aloha ny fitenenana mba ahafahany mitondra fanazavana bebe kokoa momba izay. Ohatra nisy fatapana kely le teo fa ohatran'ny ny fanontaniana petraka dia hoe inona no dingana izay vitantsika tao aorian'ny fametrahana ilay convention fanasoniavana fankatoavana ilay convention momba ny zony olona manana fahasembanana ary inona no azontsika anaovana ny famaritana izany hoe olona manana fahasembanana izany amin'izao taona 20 sy 20 izao. Tsy hoe za zany tonga dia amaly voalohany. Ya, ianao no mamaly Anatin'ilay voalohany. izy ny tsara fipetraka mihitsy ny fanomboantsika anazy mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra zany rehefa miresaka hoe olona manana fahasembanana, olona traham-pahasembanana, inona ny tena tiana resahana ao ambadik'izay satria be da be ny hevitra sy ny foto-hevitra zany sy ny sary hoentina izany teny izany. Tamin'ilay fomba fiteny amin'ny fiantsoana ny olona manana fahasembanana dia hoe olombelona aloha zareo ireo, izay vao manana fahasembanana ary ny fahasembanana dia endrika isehoany ny fahasamihafany ny zanak'olombelona. Izay angamba ny zavatra tsara ho resahana voalohany indrindra ka tsy dia any ny mametraka olana fa le dika teny mahazatra antsika mantsy rehefa mitentsika hoe personne handicapée sy ny personne en situation de handicap dia sokajin'olona anankiroa samihafa izany resahana izany. Raha miteny ianao hoe personne handicapée dia io le tenenin'ny teny malagasy hoe olona manana fahasembanana na olona traham-pahasembanana. Fa raha miteny indray ianao hoe personne en situation de handicap dia ilay olona izay miaina ny fahazana andraika tsy afaka mandray anjara feno amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Izay ilay olona miaina ilay hoe situation de handicap zany. Ka tsara ny mamaritra an'izay izy ilay olona antsoina hoe personne handicapée zany na ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny zon'ny olona manana fahasembanana io dia tsy nametraka famaritana ny antsoina hoe personne handicapée satria mivoatra foana izay fahalalana ny antsoina hoe fahasembanana izay. Fa
ny tsara faharitana fotsiny dia hoe ireo olona izay manana ny antsoina hoe incapacité ny tenenana azy ny antsika moa ilay fahasembanana mamaritra zavatra be dia be fa misy ny fahasembanana ara-tsaina na ara-batana na ny ara-pahitana na ara-pandenesana ara-pihainonana zany ireny rehefa mihaona amin'ny tontolo manodidina dia mety tsy ahafahany manatanteraka izay fandraisana anjara feno sy ny andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina izay no ny antony samihafa. Ka ireo zany no resahana eto hoe olona manana fahasembanana, olona tra-pahasembanana. Raha izay famaritana izay faly hery no hitondrantsika anazy ary ohatrotry ny ahoana indray ireo dingana ary izay efa vitantsika fanontaniana izay efa napetraka teo ihany moa fa alongavany hoentintsika tao amin'ny faly hery ilay hoe inona avy ny dingana ary amin'ny fametrahana izay ataontsika hoe famaritana izay raha eto Madagasikara. Mbola efa tafapetraka ve izay famaritana izay sa mbola samy tsy mahalala ihany ny fiarahamonina izay misy atsika? Somary misy fifangaroana ihany izy io Mandimba satria ny raha miresaka ianao ilay olona manana fahasembanana mbola be dia be ny olona miteny hoe ny sembana les handicapés ozy izy ny vazaha tsy dia tena hoe ny olona sasany mieritreritra hoe diso ahoana moa hoe mampalahelo zany manilokilika ilay fomba fiteny fa tena diso tanteraka ilay izy satria raha miteny ianao hoe ireo sembany ireo dia ny vatan'ilay olona ray manontolo zany no sembany zany hoe izy tsy mety fa rehefa tena dinihana nefa n'izany fahasembanana mahazo ny olona zany dia lokalize zany hoe hita amin'ny faritra sy toerana anankiray mazava. Raha mitenintsika hoe eo Masony dia ao Masony zany no misy fahasembanana fa tsy ny vatan'ilay olona ray manontolo no sembany. Raha miteny ianao hoe manana fahasembanana ara-pandrenesana dia ao amin'ny fitaovana amin'ilay organe auditif zany no misy an'izay handicap izay. Ka ny fanazavana an'izay aloha mbola ataontsika hoe manahirana ihany amin'izao fotoana izao. Ny fivoarana satria lasa somary mihodina kely amin'ny fanazavana anazy ny za dia mandray an'ilay fanazavana hatramin'ny 1996 ka hatramin'ny izao 2020 izao ny fivoarana zany satria misy dingana be dia be izay tsara marihana ihany amin'ny fampiroboroboana tsy izoan'ny olona manana fahasembanana ety eto Madagasikara. Tamin'ny taona 1997 dia nakatoa zany io zany namoahana lalàna voalohany teto Madagasikara mikasika an'izany hoe zon'ny olona manana fahasembanana izany. Io ilay hoe loi 97/044. Tsara ho tadidina ihany io satria fototry ny zon'ny olona manana fahasembanana teto Madagasikara nandritra ny fotoana maharitra. Tany amin'ny taona 2006-2007 tany zany no nakatoavina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena teo anivon'ny firenena mikambana ilay hoe convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ary nandray anjara feno tao anatin'izany isika avy ety Madagasikara. Ary ny ratification ny convention internationale io moa dia efa tany amin'ny 2015 sy ny 2016 tany no 2015 tany no natao ilay ratification dia tamin'izay ihany koa namoahana voalohany ny antsoina hoe plan national pour l'inclusion du handicap. Sambany koa io teo amin'ny tantaran'ny olona manana fahasembanana teto Madagasikara nanana an'izany plan zany teto amintsika. Tonga moa zany izao ny 2020 fotoana ihany koa izay hoe manahoana ilay fivoarana fa izay dingana samihafa ny lalovana izay tsara ihany ny anamarihana azy mba ho fantatry ny disiny maro hoe tsy mijanona tany amin'ny taona 90 tany fotsiny ny resaka fahasembanana eto Madagasikara fa nivoatra ilay izy tonga hatramin'ity ratification ity. Tonga miaraka amintsika eto ihany koa moa zany Andriamatoa Paul Bosco izay avy amin'ny ministera ny mponina. Miarabanao tompoko. Oui, miarabanareo fa mialatsiny izay fa ambany dia ambany dia dididy connexion sy mampiasa caméra raha tsy izay dia efa tapoka io. Miaraba
namana avy amin'ny PFPH nisy faly vao avy nivory teo moa zay io dia eto zay miaraka aminareo amin'izao fotoana zao fa za ihany no eto fa ny tokony izy madame Lalatina tokony miaraka amintsika fa tsy fantako asa tsy misy connexion izy any an-trano. Ya, sa ny nanomboana azy teo moa Andriamatoa Paul Bosco dia hoe mba hampafantarina ny antsika rehetrarehetra ihany angambany hoe iza ianao sy ny andraikitra izay sahanao anivon'ny ministera. Ny andraikitra moa dia direction de la population le izy natonga io niova ny organigramme satria tsika miditra amin'ny société inclusive dia ao agnatin'ny direction de population io misy ny personne handicapé ny olona manam-pahasembanana sy ny zokiolona ary ny service fahatelo zany dia recherche étude et recherche en matière de population. Zay ny sahanay ato amin'ny atao hoe direction de population. 2019 moa natongavako amin'ny toerana io vao ray taona zay natongavana io. Ya, raha izay famaritana ny entinao izay indrindra tompoko dia anisany ataontsika hoe misy ny atao hoe société inclusive araka ny teninao teo. Ohatrohatry ny ahoana raha ny dingana izay efa napetraky ny ministera ny fametrahana izay ataontsika hoe mandray ny rehetra izay ny fiarahamonina izay misy atsika. Izany hoe ohatrohatry ny ahoana izany atao hoe fiarahamonina inclusive zany raha ny famaritana ny ministera azy. Eny ary le mots hoe le teny hoe inclusif tatoata sika ny teny an'izay fa vao namoaka io lalàna 97 044 io ny fanjakana malagasy izay fa nidika hoe fa tegna hoe mifototra ao anatiny hoe inclusion ny société izany izy satria be dia be ny ahafahantsika milaza hoe resaka inclusion no agnatin'ny 97 044. Io koa ma tsika nankatoa les conventions internationales ny droit des personnes handicapées. Io koa zao eo andalany ratification koa tsika ny la charte africaine des droits de l'homme et du peuple mahakasiky ny personnes handicapées sy ny mpiafa andalana tsika fa mbola tsy vita io fa tokony ho vitaitsika amin'ny 2021 io. Ny zavatra misy aloha dia ny fampiarana ny convention internationale sy ny lalàna izay misy amintsika io hitanareo misy ny PNH io 2015-2019 anisany dingana goavana io fampandraisana anjara ny rehetrarehetra amin'ny fomba vaovao fijery mahakasika ny fahasembanana. Ny ministera moa tsy mitsarotra manao izay tokony vitany. Io ny fanentanana isan-karazany, io ny fampiofanana ny mpiara-miasan'ny population any amin'ny faritra indrindrandrindra mahakasika ny lalàna sy ny convention zay mba ahafahandreo koa mampiarina zany amin'ny fiarahamonina izay misy any. Ohatra zao amin'ny resaka accessibilité zahay zao tegna hoe manentana be dia be ny direction régionale mba hoe amoaka arrêté régional ny gouverneur na chef de région raha mba misy hoe les constructions vaovao na zay efa misy eo na ny hôtel io ny lieu public na ny bolom-panjakana mba na amin'ny alalan'izay io ny lalàna sy ny karazany arrêté ny atiavy aty ambony fa tsara kosa mba ananany les régions ny arrêté manokana arrêté régional fampiarana le zavatra reny. Dia misy koa les réseaux miasa koa zay amin'ny réseau amin'ny fotany misy moa réseau de protection de l'enfant io efa miditra ao anatiny koa ny izareo fikambanana na ny organisation ny personne handicapé any amin'ny faritra mba ahafana miaro zo ny ankizy manana fahasembanana any amin'ny faritra.
Raha izay resaka ao izay dia mahavelom-bolo tokoa aloha ny hoe efa misy an'izay ezaka izay zany ho alefa any amin'ny fitsinjaram-pahefana maro samihafa any ho anareo amin'ny plateforme de fédération satria ianareo atao hoe mahasana any Madagasikara. Ohatrohatry ny ahoana tokoa re izany fiainan'ny olona miaina anaty fahasembanana na ataontsika hoe olona manana fahasembanana any ambany volo any izany. Ohatrohatry ny ahoana ny etaentan'izy ireo, ohatrohatry ny ahoana ny fiatrehan'izy ireo ny fiainana andavanandro raha amin'izao fotoana izao no resahana. Eny tompoko, mamerina ny fiarabana ho an'ny Bosco Paul Armand sy alakely koa hitako tonga ao misaotra betsaka nanome fitenenana anay teo amin'ny PFPH MAD. Alohan'ny amaliko ny fanontaniana aloha dia manamafy aloha zany amin'ny olona manana fahasembanana. Efa nisy nitenen'ny le Matoufaniry teo moa le type d'handicap fa tsy indriky tsara io fa raha vao miresaka olona manana fahasembanana dia matetika amin'ny ankapobeny variana amin'le fahasembanana olona manana fahasembanana ara-batana fa raha vao miresaka olona manana fahasembanana dia tsy maintsy ireo quatre type d'handicap: fahasembanana ara-batana, fahasembanana ara-tsaina, fahasembanana fahinona, fahasembanana ara-pahitana. Dia eritreretina foana olona manana ray amin'ireo fahasembanana ireo na mety mitambatra ary tsy ampy aza ireo type karazam-pahasembanana efatra ireo fa misy fandehanjara moa avy ao amin'ny autisme Madagasikara be dia be zany ny endriny. Zavatra tiako marina faharoa koa eo amin'ny resaka misehatra amin'ny fikarakarana olona manana fahasembanana dia misy tokotriny izay manana fahasembanana ara-batana tonga dia tongadiny io izay fa mitolona na mihetsika na miasa ho an'ny fikarakarana olona manana fahasembanana. Fa misy kosa ireo olon-tsotra tsy manana fahasembanana fa miasa miahy accompagnateur moa matetika ilazana azy zay ireny no hita tataraka fa tsy ny olona. Ohatra hoe zaza sembana ara-tsaina tsy hita izy fa ny ray aman-dreny izay mikarakara azy na ny mpanabe azy fa mpianatra mikarakara azy no hita misehatra eny. Ireny zany tafiditra anatin'ny sehatra raha vao miresaka olona manana fahasembanana. Ny amin'ny convention internationale relative aux droits des personnes handicapées dia rehefa vitanay zany hatreto dia efa voalasalazan'ny monsieur Paul Bosco teo moa karakarafiny amin'ny taineniny dia izay ny izy ny fiara-miasa amin'ny fanjakana, fiara-miasa tanteraka amin'ny ministère population, ministère izay miany olona manana fahasembanana zany. Ka ny dingany efa vitanay dia ny fampahafantarana fanomezana fanofanana ho an'ny mpisehatra rehetra ho an'ny fikambanana mikarakara olona manana fahasembanana nampahafantarana azy na tsy hoe misy io lalàna io. Misy tokotra zany lalàna mifehy olona manana fahasembanana na iresam-pirenena io fifanarahana moa izy amin'ny iresam-pirenena fa eto Madagasikara izy lalàna izay efa nitanisainy le Matoufaniry teo moa ny fototra le lalàna. Ka zay PFPH ny dingany efa vita dia mifandraika amin'izay fifanarahana iresam-pirenena izay lalàna eto Madagasikara ara-potoana amin'izany dia efa nanao étude izay tanaty cadre-na projet-nay PFPH projet Tomady sy projet Mirazo zay efa nandinika ny ireo lalàna ireo à jour ve fanaraka fifanarahana dia mbola mitady tony mety anitsina hanavaozana an'izay. Ny olona manana fahasembanana tokotrany amalala efa notanianao amin'izay zahako olona efa manana fahasembanana tokotrany dia eto Madagasikara raha mipetraka andrenivohitra izy hita taratra, voatily izy fantatra ny misy azy ary mety misy mpikarakara. Ny ambanivohitra tokotrany ohatra ny tany lavitra andrina rehetra io mety miafina any izy mety tsy hita any izy fa angamba ary mbola mipetraka foana le toetrany sasany le hoe ohatra ny mamenatra na afenina le olona manana fahasembanana. Ireny mihitsy aza tianay karakaraina ao amin'ny PFPH ahoana ny hitrandrahana hisintomana hanentanana le olona manana fahasembanana lavitra andrina ireny any amin'ny confin amin'ilay toerana somary ambanimbanivohitra ireny. Arotoko dia ny mahazo fitenenana dia misy connexion koa ary arotoko miteny eto fa tamin'ny recensement natao farany teo ny faindresy lahatra fanjakana izay hoe hisintomana ny olona mba ho jerena ny olona manana fahasembanana manerana Madagasikara mipakitakany. Fa misy fetezana le recensement population farany teo fa raha ny hevitray aza tokony misy tetikasa recensement olona manana fahasembanana fotsiny no recensena. Dia amin'izay ireny olona manana fahasembanana ireny misy azy any ambanivohitra any fantatra izy na ny tipany na ny Ethiopiana ny Ethiopiariny amin'ny tany misy azy any ambanivohitra any. Izay zao ny eritreretinay
amin'ny resaka olona manana fahasembanana io. Eto an-drenivohitra vita ihany fa any amin'ny toerana any ambanivohitra tokotra no somary. D'ailleurs tsy misy fikambanana mihitsy tokotra ny any. Ny fikambanana matetika vangongo amin'ny tampon-tanàna renivohitra sy amin'ireny district ireny. Dia eto an-drenivohitra izy io mety ho vangongo eo ihany fa any ambanivohitra miparitaka misy elanelana 10 kilometatra vao misy olona manana fahasembanana anankiray. Izay indrindra no tonga miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny fanentanana amin'io resaka fikarakarana olona manana fahasembanana io. Ya, raha ho anareo amin'ny fédération satria anareo anatin'ny plateforme manko ianareo mahasahana Madagasikara, anisany zavatra iray lehibe ihany koa no resahantsika telo hoe manana ny zoany izy ireo. Ho anareo ve mahalala ny zoany tokoa ve ireo olona ireo sa tsy mahalala akory izy hoe ay ve izahay ity manana ny zo, hanana fiainana mitovy amin'ny olona rehetra, satria manko ny fiarahamonintsika irahantsika malala fa somary mavesabesatra. Misy ve ny ezaka izay eo amin'ny fampahafantarana ny zoan'izy ireo izay? Tompoko. Zay mihitsy ilay voalazako teo ny adidinay ao amin'ilay hoe ataoko hoe mitarika fikambanana zany. Manentana sy mampalala ny zon'izy ireo tokoa. Zay moa tonga anay PFPH koa manana ratsa mangaika any amin'ny faritra. Manana didy zany ny mpitarika fikambanana olona manana fahasembanana rehetra amin'ny faritra, mampahafantatra zay zoany zay andreo olona manana fahasembanana reny. Fa manao zavatra moa tsy mora dia ny tsiny koa misy ny tsiny zao ohatra matetika zay mianona fotsiny anatin'ny cadre antsoina hoe fikambanana. Dia raha anatin'ny fikambanana izy mety voataiza amin'izay. Raha tsy anatin'ny fikambanana izy dia zay tonga anay manao fanentanana miara-miasa amin'ny fanjakana, miara-miasa amin'ny mpisehatra hafa ampahafantarana ny olona reny ny zoany. Avy eo koa ny PFPH MAD miara-miasa zany hoe misy fiaraha-monina nantoka amina ONG, ohatra hoe miara-miasa amin'ireny CBM, handicap humanité inclusion izy ankehitriny, RTM, misy mpisehatra ONG maromaro. Dia dans le cadre d'un projet tokotra mety havitana an'izay, fa matetika ny olana amina projet fotsiny amin'ireny fiara-miasa amina fiaraha-monina nantoka amina projet reny misy zone d'intervention, misy zone zany matetika vao entana tsara ny olona manana fahasembanana any, fa misy faritra tena mbola misy ezaka lehibe atao amin'ny fanentanana ny olona manana fahasembanana fampahafantarana ny zony. Satria ny projet matetika limité ny zone sy ny fotoanam-potoana iasany. Nefa ny PFPH anatin'ny cadre ohatra ny karazana fahasembanana hafa ara-tsaina toy ny schizophrenie sy ny mahasamihafa ihany koa. Raha ny hoe inona moa zany tena mahasamihafa azy dia izay aloha voalohany indrindra tsy hita maso izy tsy hita ivelany kanefa dia anisan'ireo karazana fahasembanana ara-tsaina. Ary tsara ho marihana ihany koa dia ny fahasembanana ara-tsaina dia tsy aretina ihany fa toe-tena. Ary ny autisme dia anisan'izay voasakajy ao amin'ny karazana toe-tena izay. Izany hoe raha misy olona anankiray mety hoe manana toe-tena diabetika izy dia entiny foana mandrapahafaty toe-tena diabetika. Izany koa ny olona autiste, teraka autiste izy ary maty autiste
fa afaka mivoatra tahaka antsika ihany izy arakaraka ny fandraisana tanàna azy. Voalaza teo ihany koa hoe inona ny zavatra mivoatra sy misy tao aorianan'ilay fanasoniavana ny convention tao anatin'ny taona zay. Zay avy amin'ny sisiny Madagasikara dia mahita fa tombo sy ndobobo ny fikambanana sy voatra eto anaty fiarahamonina misehatra ho an'ny olona manana fahasembanana. Anisan'izany ohatra ny fikambanana amin'ny sisiny Madagasikara izay nifoka tamin'ny taona 2024. Eo ihany koa ny fivoaran'ny olona amin'ny serasera dia miova zany ny fahitan'ny olona sy ny fiantsoan'ny olona andreo olona manana fahasembanana araka ny voalazany namana fanindry teo. Manao ezaka ihany koa ny ministera amin'ny resaka éducation inclusive, ihany koa ny fanomezana sehatra ny olona manana fahasembanana amin'ny haino ohatra amin'izany ohatra ny tamin'ny falentanana tamin'ity coronavirus ity, misy ny sontenan'izy ireo izay mandray anjara ny amin'ireny pub reny, eo ihany koa tamin'ny fotoana fifidianana anisany tena hoe faomena sehatra zao zareo ny lafiny serasera. Nataon'ny fianakaviana amin'ny fikarakarana ny olona manana fahasamihafana ireo tsy resaka fahasembanana ihany satria misy fahasamihafana hafa ihany koa ankoatran'izay hoe ny fahasembanana. Raha ny hoe iaina ny fianakaviana autiste mandritran'izao vanim-potoana izao dia tena iresaka momba ny olona autiste fa ny fianakaviana indrindra misehatra ny vokatry ny COVID-19. Anisan'izany ohatra ny fahasahiranana reny amin'ny fanarahana ny fahazarany zaza moa zany tena Madagasikara, zaza autiste. Noho ny fidian'ny sekoly dia zaza ireo nefa efa manana fahazarana ohatra mandeha any sekoly dia lasa very rehefa lalàna kely efa nangonina indrindra nandritra taona izay mihitsy ilay zaza no mianatra zavatra kely izay mieritreretintsika hoe kely fa efa zava-dehibe no an'ilay ray aman-dreny. Lasa very tanteraka izany rehefa halalàna. Eo ihany koa ny fanaovana zaza ireo ny krizy noho izay resy fa manatanteraka ny fahazarana amin'ny andavanandro izay anisany tena manahirana ny ray aman-dreny izay situation anankiray izay. Taraina mihitsy moa ny ray aman-dreny ary nisy mitena azy ireo ny fikambanana autisme Madagasikara tamin'ny fanatanterahana asisy izay nanoratana taratasy ho an'ny filoham-pirenena sy ireo ministera sy ny tanatoatra rehetrarehetra ny amin'ny tompony anokafana ireo école spécialisée izay mandray ireny zaza autiste ireny na ihany koa zaza manana fahasamihafana hafa ahafahany manaraka ny andavanandrom-piainany sy hanamaivanana ny fiainan'ny ray aman-dreny. Ny nampalahelo moa zany dia hatreto dia mbola mihidy ihany izay sekoly izay ary mbola manindry foana ihany ny fikambanana autisme Madagasikara sy ireo fiarahamonina hafa izay niarantolona ho an'izay fanokafana sekoly izay mangataka fanjakana ny amin'ny hijerena akaiky ny mahakasika ireny ray aman-dreny manana zaza manana fahasamihafana. Tena tsara izay fandraisana ataontsika hoe famaritana maromaro izay miditsika rehetrarehetra tandritra ity ady hevitra izay ataontsika izao ity izay. Efa nampidirin'ny namana Nicole avy ao amin'ny autisme Madagasikara tokoa ny resaka hoe fitsinjovana nandritra ity COVID-19 ity. Saika anontany any Madame Lalatina raha ohatra ka maheno anay ianao hoe nanao ahoana tokoa re ny fitsinjovana an'ireo olona manana fahasembanana ireo nandritra ity ataontsika hoe fandalovan'ny valanaretina COVID-19 ity, ary ao anatin'ny ministera ihany koa moa anatin'ny ministera izay misy anao dia misy ilay atao hoe fampivoarana ny vehivavy. Maro ireo vehivavy izay misehatra izany ataontsika hoe fiainana ao anatin'ny fahasembanana izany, ataontsika hoe manana fahasembanana. Ohatrohatry ny ahoana ny fitsinjovana azy ireny ary ohatrohatry ny ahoana ny ezaka izay nataonareo teo anivon'ny ministera nandritra ity COVID-19 ity. Madame Lalatina.
tamin'ny lalatina mbola tsy mandeha ny micro anao. Allô? Allô? Ody. Misy olana kely angamba ny micro anao mo tamin'ny lalatina. Maheno ve ianao? Maheno? Apitako ato amin'ny Monsieur Paul Bosco angamba ny fanontaniana e. Nanao ahoana tokoa izay fitsinjovana nandritry ny Covid-19 izay dia indrindrindra ho an'ireo izay apetsaka hoe mbola tena marefo dia ny vehivavy miaina anatin'ny fahasembanana izay. Ahoana re, inona ny zavatra nataontsika tao amin'ny ministera mba nanitsinjovana azy ireny nandritra izao fotoanan'ny Covid-19 izao? Eny avy ato ny ministera koa izay teninao tao misahana momba ny fampivoarana ny vehivavy. Tsy latsa-danja an'izay amin'izao fotoana izao ny vehivavy manana fahasembanana ary hita zany amin'ny taratra ny asa ataondreo vehivavy amin'ny association vehivavy na association ny olo manana fahasembanana amin'ny fampandraisana anjara na fampiarana ny mizo ny vehivavy eto Madagasikara. Nandritra ty fisiana aretina maneran-tany ny Covid-19, voalohany aloha tato amin'ny ministera misy fiara-miasa amin'ny partenaire maromaro izay nahafahanay ny nazahoana ny fanampiana indrindra ara-sakafo dia ny agnatin'ny hoe le confinement antsika dia hita fa sahirana ny manana fahasembanana. Tsy hoe adinon'ny fanjakana zany satria hitanay tamin'ny télévision hoe adinon'ny fanjakana ny le fandraisan'ny fanjakana azy na ministèren'ny population atsika zany atao hoe atao agnatin'ny société inclusive. Ny any amin'ny fokotany ny rehetrarehetra atsika rehetra zegny eto amin'ny eto ambony tanintsika ty dia manana fokotany tsirairay avy ka ny eritreritry ny gouvernement na ny ministèren'ny population any amin'ny fokotany manana carnet reny olona rehetra zay le maha inclusive azy, zay le hoe ao agnatin'ny fiarahamonina tsy misy fanavakavahana. Fa kosa mety angamba ny eo anivon'ny fokotany tsy dia nandray loatra ny hoe fahasarotan'olo manana fahasembanana zany, fa tsy nanakana taty aminay taty amin'ny ministèren'ny population dia mba nisy zavatra kely teo olona manana fahasembanana 1200 voalohany aloha 990 no nisitrika zay ny fiarahantsika miasa amin'ny fondation Akbarali dia teo koa amin'ny fondation BOA agny amin'ny 1225 personnes handicapées na lehilahy io na iva amin'ny association ny membre ny association tsirairay nahazo anjarany tamin'izay zavatra zay. Mety koa zany tia hanampy kely raha resaka zony vehivavy tsy ankanapaka io. Ao koa ny hoe ny lutte contre la violence basée sur les genres indrindrandrindra afaka entanina koa ireny agny amin'ny faritra rehetrarehetra reny na ny direction régionale de population mandray ireny olona reny agny amin'ny centre de conseil juridique CCJ. Ny fantako indrindra moa za ma directeur tagny Adiro ny olona manana fahasembanana na vehivavy raha manana problème izy tonga dia manantona io centre io, ny centre conseil juridique, orientation juridique. Tsy misalasala mihitsy ny zareo. Hita amizay fa efa mahalala ny zony tsara ny olona manana fahasembanana fa Allô? Tapaka. Tapaka angamba ny connexion. Yao, maheno. Zay fa miverina, tompoko. Zay fa miverina. Allô?
maheno ve ny ao amin'ny poste PFPH. Allo PFPH. ay ok ary nareo amin'ny plateforme ohatrotry ny ahoana kosa nefa mifahitanareo Oui. mifahitanareo ny situation an'ny ny olona manana fahasembanana nandritra ity tamin'ny Covid-19 ity. Misaotra betsaka tompoko. Izay ao amin'ny PFPH na plateforme ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara dia hafa tokoa ny fahitanay an'ilay izy, mazavaiko ilay izy. Tsika moa miteny hoe état d'urgence sanitaire, zany hoe karazany hoe exceptionnel zany le contexte misy izay olona manana fahasembanana tokotrany dia mahita fa tokony hojerena manokana koa ny olona manana fahasembanana. Jerena manokana izay tena tsindrinay jerena manokana fa tsy ampitovizina amin'ny fijerevana ny olona rehetra na sarababem-bahoaka. Zany hoe raha vao miteny zany isika na ny fanjakana hoe marefo ny olona manana fahasembanana dia tsy haiko ilazana azy fa marefo noho ny marefo, zany hoe mbola marefo tena marefo tsy haiko ohatra hoe atao marefo. Allo, mbola maheno? Oui. Ya. Isaoranay tokotrany ny fanjakana. Oui. Oui. Mbola miteny zaho sa voaloha vetivety ary aloha voaloha ngamba notohizan'ny monsieur Paul Bosco ilay fanazavana dia raha isika ihany avy eo amin'ny plateforme rehefa avy eo. Antsiny fa tapaka kely réseau dia tena manahirana azafady indrindra mba point d'ordre kely mandimby ngamba ny tsara tohizana foana le mamono micro rehefa tsy miteny amin'izay tsy maheno koa ianao misy feo hafa eny fa manjary misy eny ary ok monsieur Paul Bosco voalazanao misy anisany tetikasa ataoko hoe fagoavana zay sambasamba ny teto amitsika ny io dia nitoanan'ny filohan'ny repoblika ny fametrahantsika satria tsy manana centre manokana ny fanjakana mahakasika ny olona manana fahasembanana indrindrandrindra ny éducation, rééducation, réhabilitation. Ka io centre vaovao atsangatsika io manomboka amin'ity taona ity dia hovitaina amin'ny taona ho avy dia ny centre intégré. Ny intégré ny ao ny éducation, rééducation, réadaptation fa ny manavaka azy kely indrindrandrindra misy service ankoatrany hoe ireo misy service ohatra zao mba tsy hivezivezeny ny olona manana fahasembanana tonga izy ao amin'ilay centre raha misy fitarainana tena atao amin'ny polisy misy ametrahana zay service polisy zay ao misy hoe tsy salama izy dia efa misy hoisy dokotera manokana mpiasam-panjakana daholo ireo mpiasam-panjakana amin'izay tsisy hoe aiza indray le karaha manolona hiasa io centre io ampandeha le centre io misy ny assistante sociale na natao hoe travailleurs sociaux ka anankidimy izy no antonona io eto Antananarivo, Manakara, Morondava, Moramanga ary Antsirabe amin'ity taona ity fotoana amin'ny taona ho avy zao. Raha ny resaky ny napetraky ny avy eo amin'ny plateforme kosa nefa dia natsapy izy ireo fa somary mbola tsy ampy izay ezaka nataontsika tamin'ity Covid-19 ity izay raha ny napetraky ny avy eo amin'ny plateforme teo izay ndaso angambany hoe avelako iteny kely avy eo amin'ny plateforme hoe ohatrohatry ny ahoana tokoa moa izany niainana ny ity Covid-19 ity izany ho anareo ary omeko fitenenana ihany koa faliera aorianan'izay hoe ohatrohatry ny ahoana kosa ny fahitanao ny fanajana ny zo tsy ilay resaka hoe fanampiana ihany fa ilay fanajana ny zo ny olona manana fahasembanana nandritra izao ataontsika hoe confinement izao ny plateforme angambany no miteny voalohany dia avy eo falery mba somary afoefoentsika kely amin'izay ny fandraisana fitenenana satria mandeha fotoana. Ataoko fotokotrany ary amin'ilay olona manana fahasembanana zany dia nangifiry vanim-potoana iainana ao anatin'ny Covid-19 iny. Ny antony moa tsotra kely
le zavatra ataonay ihany angamba mety navoanay zany hoe le fampiakiana ny olona manam-pahasembanana ny vo fiarahamonina hoe olona manam-pahasembanana olona ohatran'ny olona rehetra dia ny very fanjakana tokoa fa hoe mitovy amin'ny olona rehetra zany hoe Antony Vonjely omeny fanampiana miaraka amin'ny olona rehetra kanefa tsy tratra zay tanjona zay ho an'ny olona manam-pahasembanana takona ny olona manam-pahasembanana tao anatin'izany zavatra rehetra zany tsy zay le tonga anay mitaky fijerena manokana zadilo fa raha vao mitenitsika hoe asa ny olona manana fahasembanana miasa tena eny ankamaroany manao telefôna eny amin'ny kiosque eny miasa tena eny ankamaroany tratran'le confinement tena tsisy afaka nivoaka nefa izy handicapé irana mandeha milahatra vary ery nefa izy tsy afaka dia teo tena nampangiry firy olona manana fahasembanana dia isaorana aloha ny ministère population tamin'ny ezaka nataony mba niezaka nitady an'ireo fikambanana ireo mba nanome an'ireny fanampiana tapiaramiambinantoka ny taritin'ny ministera ireny isaorana azy fa amin'ny ankapobeny tsy ampy sady tsy mety amin'ny olona manana fahasembanana ny ohatran'ireny fa nitakiana mihitsy zao hoe le fijerena manokana satria ny olona manana fahasembanana dia mivitena ho marefo noho ny marefo zay zany tena tsindriko tatotra avy any amin'ny namana rehetra ny olona manana fahasembanana dia tena sahirana tao anatin'iny Covid-19 iny ka omeko ny falery hanamafy zay teneniko zay saotra tompoko misaotra i Marcel le izy ny tena marina dia tsoriko hoe jiso ny fahazahoan'ny olona ny dia antsoina hoe approche inclusive ity tsy hoe rehefa manao approche inclusive ianao dia tsy rarahinao intsony le fahasamihafany olona satria le olona manana fahasembanana araka ny tenenina namana Marcel teo dia miaina n'le antsoina hoe vulnérabilité ary rehefa tonga ao anatin'ny fotoam-pahamehana ohatran'izao dia mitombo izay problème de vulnérabilité ny personne handicapé izay ary izay ny ampy ny anaovana tosika hijerena manokana le olona tena marefo ka raha ohatra ka hoe ataonao safy be mantsina any anatin'ny nasokajiny olona rehetrarehetra any le olona tena marefo dia lasa adinoka izay fahazahoana ny antsoina hoe approche inclusive izay no mbola mila alalinina tsikelikely eto amintsika satria fiarahamonina malagasy moa izay mandinika le izy tsy dia tena société inclusive loatra isika fa manao discrimination ary mitarika hatrany amina exclusion ary dia mbola lavitra ezaka zany izay zavatra rehetrarehetra ary izay mbola endrika isehoany le vulnérabilité mahazo an'le olona manana fahasembanana somary nampalahelo kely anahy ihany satria tany Antsirabe moa ny filoham-pirenena nisy namana manana fahasembanana niraisiny azy izay isorana azy moa ny zaran'ny fanomezana fa ireo olona manana fahasembanana ireo lahatra tao anatin'ny vahoaka betabe tao izy zao hoe atraiza tokotra moa zany fitsinjovana maha-olona an'ireto olona manana fahasembanana ireto le olona manana fahasembanana ara-batana izay hita mivandravandra no hitako hoe milahatra mitangorona sy mifanosika ao amin'le vahoaka ao fa misy olona manana fahasembanana hafa araka ny tenen'ny namana atao amin'ny autisme teo hoe ireo tsy hita maso manana fahasembanana ara-tsaina ireo reny rehetrarehetra reny mety tsy ho hitantsika dia voatery hifanositosika sy hifanosiosy ao anatin'ny vahoaka ao ka izay fomba fisainana sy ny fandikanana ny antsoina hoe approche inclusive izay mbola mila alalinina kely dia ny faharoa manarakaraka an'izay moa ny teny ny talento ny resaka accessibilité tena zava-dehibe le resaka accessibilité fa io koa mbola mila alalinina faharitana tsara satria rehefa miresaka accessibilité anao dia misy hoe norme zany ao anatiny ao misy hoe fenitra dia inona ny fenitra ho ampiasaintsika eto Madagasikara inona ny norme ampiasaintsika eto Madagasikara raha hanao an'izay accessibilité izay dia mbola mila mamatotra ny izay tsika mampiasa ny norme international ambony be zany norme zany dia hitatsika zany hoe inona ny mety azontsika ho ampiasaina amin'le izy fa ny tiako lazaina fotsiny rehefa miresaka accessibilité koa ohatra dia tsy le accessibilité physique fotsiny hoe asianao rampe d'accès any amin'le birao dia hoe accessible io fa mbola misy karazana accessibilité ahoana ny accès à l'information manao ahoana ny fandraisana sisisa mbola zavatra
rehetrarehetra mbola mila ianarana sy fampizarana moa no tena marina. Ya, raha izay ary ny zava-misy izay ny zava-misy efa voaresakitsika teo daholo ny hoe reto ny dingana tao alohan'ny convention, reto ny taorian'ny convention, zao ny zavatra efa tao ministera ankehitriny efa natsidiky falihery ihany koa rehefa napetraky ny Nicole avy ao amin'ny autisme Madagasikara le hoe zao ny zavatra mba irinay ho apetraka eto Madagasikara. Reto tsika reto miaraka mivory eto na dia tsika hoe fotoana fohy ihany no iarahantsika eto sy zavatra kely ihany mety ho azontsika hodinihana amin'ity fotoana ity noho ny aram-potoana. Inona re no azontsika iarahana, izany hoe ny azony avy ao amin'ny fanjakana sy tsika avy aty amin'ny fiarahamonim-pirenena iarahana manao mba ahafahana mametraka tokoa an'izay ataontsika hoe fiarahamonina manaja sy manome ny zofeny ho an'ny olona manana fahasembanana izay. Ameko an'i Nicole avy ao amin'ny autisme angamba ny aloha ny fitenenana. Inona no fiaraha-miasa antsika atao raha fahitanareo azy? Za io mangataka anna 11h misy fivoriana ray. Eny ary, valora angamba nomena ny Monsieur Paul raha ny fitenenana dia avy eo Nicole. Zao ny anako marina dolo izay tenenisika teo io fa izy tsy misy afa-tsy ny fiarahantsika rehetra alohan'ny izy tsisy fanomezan-tsiny io. Ary hitanao firenena ny continent africaine zay atsika anatin'izay za aza miteny hoe fa be ny dingana zay fiovana mahakasika ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara na mbola be aza ny atao satria raha mba mandeha eny ambanivohitra eny ianao efa tsy hoe afena ny hitako maro efa tsy manafina zany olona manana fahasembanana tsy ohatrany teo aloha ka noho izay any fotony atsika rehetra miaraka ny aty ambony sy any fotony tokony hiara-iasa bebe koa. Ny association samy manana andraikitra atsika amin'any io, samy manana ny engagement na ny fanjakana na ny olon-tsotra na ny association na ONG isan-karazany. Noho izay atsika zany tokony hoe hifanantona bebe koa. Raha ohatra hoe misy manadinodino any tokony hoe mba hitsiketsefina eo anivony ohatra zao any amin'ny faritra mba sahy manantona ny mpitondra fanjakana. Marina hoe ndraindray mitaraina tsy voaray zay zao hoe azakivy amin'ireny satria ny fiarahantsika mientana zay ny hery lehibe ahafahantsika hiady amin'ny fanavakavagna ny olona manana fahasembana. Ny fanjakana hitako manao ezaka matoatsika tonga amin'ny dingana misy atsika zao teo ihany ezaka fanjakana fa mbola tsy ampy ary ny fiarahantsika mientina atsika rehetra no atotosa alavrary zay zavatra zay ngamba ny azoko tenenina. Fa asiako teny hely koa hoe mahakasika ny inclusion raha ny izy anie tsy hoe zay iatsika any amin'ny fokotany. Ny problema ngamba ny any amin'ny fokotany zay ngamba mila fanentanana bebe koa atao koa satria tokony olona monina any amin'ny fokotany anie ianao manana taratasy na sembony na tsy sembony tokony manana carnet raha ohatra misy tokatrano. Zay zavatra zay tokony hoe mitovizana fa tsy fantako fa zay aloha zany hidina tamin'ny fokotany tegna manontany mihitsy ahoana ny olona manana fahasembanana eto. Zareo fa misy manana tokatrano, misy zay mbola velominy ny ray aman-dreny dia miaraka ao amin'ny fianakaviana le izy. Ka zay zavatra zay ngamba mila hoe alalinina sy azavaina bebe koa. Fa ny fokotany nandehananay tamin'ny reto arrondissement reto za aloha tegna manontany ahoana ny fandraisanareo ireo lavantsika manana fahasembanana. Izy eo miteny hoe manana carnet io ary misy ny tsy manana, misy mbola izay ny ray aman-dreny. Zay angamba ny avy aty aminay ka mametraka veloma vetivety
misy fivoriana hafa koa zao tsy maintsy atrehana. Ia, sotra indrindra Zay tompoko. namana faly izy président Adrien Topika. Ya. Sotra indrindra tompoko. Sotra indrindra tompoko. Misaotra tale angamba misy tiako tsindrina kely le resaky tale teo ny any amin'ny resaka fokotany. Le izy tsy tena olana any amin'ny fokotany le izy satria ny fiche d'enquête dia tsy ny fokotany no mamorona azy fa avy ety ambony le izy. Ka tao anatin'ny fiche d'enquête nanaovana n'iny recensement farany no azahoana n'iny tosika tsy haiko tsony iny tsy misy fanontaniana hoe misy olona manana fahasembanana ve ato amin'ity tokantrano ity sa tsy. Dikan'izay zany dia tsy s'intéressé mihitsy ny olona namorona an'ilay fiche d'enquête amin'ny hoe manahoana ny fiaimpiainan'ireto olona manana fahasembanana ireto ary tsy tafiditra ao anatin'ny lehilahy ara-pahamehana zany zareo. Zay fotsiny sotra indrindra Valery. Tsy hoe maka ronogony any amin'ny mpiasa any amin'ny président fokotany fa tena tsy any amin'ny zareo le olana. Ia, sotra indrindra Valery amin'ny fanamariana toy izay sotra ihany koa ny Monsieur Paul Bosco isika amin'ny fandraisana anjara izay noentiny izay zava-dehibe tokoa izay fanazavana sy fitondrana ny dingana izay efa noentin'ny fanjakana sy ny avy amin'ny ministera izay. Fa hivadika ao amin'ny Nicole ary inona no hitanao amin'ny maha société civile anao hoe inona tokony arahantsika miaraka, inona ny andraikitry ny société civile ary amin'izao manaraka izao efa nanome tanana teo ny avy amin'ny fanjakana, inona ny tokony arahantsika mientana na avy amin'ny fanjakana na isika samy société civile na isika olom-pirenena tsotra mba ahafahantsika manome vahana an'izay ataontsika hoe zo sy zavatra ataontsika hoe zo an'ny olona manana fahasembanana izay. Sotra mandiny raha ny tena olana angambany fototry ny rehetrarehetra resantsika teo dia izay tsy fananana totanisy izay, tsy fisian'ny recensement exact. Hoe firy ao anaty fiche d'enquête, inona ilay karazana fahasembanana, inona ny zavatra tena ilain'ilay olona, inona zany ny vahaolana maharitra tokony ho apetraka fa tsy vahaolana apetapoko sy maikamaika foana ny arosika. Izay. Ary manarak'izay ihany koa misy ny lalàna tsy vitsy ny fikambanana na mpisehatra izay mampafantatra ny ireny lalàna sy manana fahasembanana ireny. Izay araka ny teny Valery hoe olombelona izy sitraka ny zon'olombelona rehetrarehetra tsy voalaza atao anatin'ny BDH. Fa any anatin'ilay fampiarana ilay lalàna mba tsy hijanona ho boky sy ho voarakitra fotsiny ihany izeny ireny zo ireny. Marina fa manao letaka amin'ny fanjakana kanefa izay ezak'izay tsy dia hita taratra loatra ny amin'ny moa zany budget moa zany. Ny budget raha mijery hoe ahoana ny budget amin'ny fanjakana ho an'ny manana fahasembanana dia tena tsy kely be kely. Raha ny sosokevitra mety ahafahana miara-miasa ho an'ny fiarahamonim-pirenena sy ho an'ny fanjakana angamba dia tsara hoe miainga avy amin'ny fotony ny vahaolana maharitra ho an'ireny ireny. Misy ny vola kely eo am-pelatana ny ministera andao rentsika hanolo-kevitra azy ireo hoe izao no tena ilaina olona manana fahasembanana raha izay. Ary manarak'izay ihany koa hiainga avy ety amintsika ny ilay fanisana mba tsy andrasantsika ny fanjakana hanao recensement antsika rehetrarehetra moa zany ny recensement iny hatramin'izao mbola tsy nahafantatra hoe firy marina isika fa mba hiainga avy ety amintsika rehetrarehetra izay. Manarak'izay ihany koa ny ahafahana miara-miasa dia ny fifanohanana rehefa misy ny azisika atao. Raha ohatra izay zao ka nanao an'ilay taratasy fangatahana fisokafan'ny sekoly mba hifanohana daholo eny isika izay misehatra ao anatin'ny zon'ny olona manana fahasembanana mba ahafahan'izy ireny misitraka an'izay. Dia eo ihany koa araka ilay voalaza ny Valery teo hoe ny accessibilité ara-pasa. Eo ihany koa ny resaka structure mba tsy hivangongo eto Antananarivo ihany ilay structure rehetrarehetra sy ireo manam-pahaizana
fandraisana fa mba hitatra ny faritra maro samihafa. Ya, raha ho anareo ao amin'ny plateforme de fédération ary voatenin'ny Nicole teo ny hoe hiparitaka manerana ny Madagasikara, manontany any Madame Vero aho hoe hatreto ary ohatrotriny ahoana re ny resaka fanentanana ho ataontsika manaraka, inona ny dingana amin'ny resaka fanentanana izay tokony ho ataontsika ho an'ny olom-pirenena indray raha ho an'ny resaka azohan'ny olona izany, olona manana fahasembanana izany. Mankasitraka indrindra tompoko. Izay moa zany en tant que hoe plateforme de fédération personnes handicapées de Madagasikara dia hiraka miandranay tokoa izay hoe anisany zavatra ataonay ny fanentanana ny fiarahamonina, ny fanovana toe-tsaina mahakasika ny fiheverana ny olona manana fahasembanana. Zavatra ataonay ihany koa ny hoe fanaovana ady sisika na fitondram-panjakana. Tsika zao efa nankatoa ilay fifanarahana iraisam-pirenena dia tsy mitsahatra izahay no manao ady sisika amin'ny alalana tetikasa izay misy atao amin'ny plateforme de fédération personnes handicapées hoe ho fampiarana sy tena hoe hisy mihitsy ny fandraisana andraikitra toy ny fanjakana ny amin'ny fampiarana ilay fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zony olona manana fahasembanana. Dia arak'izany misy ireo membre ny plateforme de fédération personnes handicapées izany hoe fédération dia manana association de base dia rehefa misy ny tetikasa ahafahana hoe manome mety hoe moyen ho an'ireny fikambanana ireny dia tena manome andraikitra ny fikambanana ato amin'ny plateforme izay hoe misy ny action de sensibilisation arakaraka ny anaovana anazy aloha ohatra hoe misy événement ohatra ny hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zony olona manana fahasembanana, andro iraisam-pirenena ho an'ny canne blanche, ireny fotoana ireny izany no araraotinay anaovana hetsika fanentanana ary hanomezana andraikitra ny mpikambana ato amin'ny plateforme de fédération fa tsy hoe izay ato amin'ny plateforme vovonana tsy fohy be no mandeha miantsehatra amin'ny vatana fa misy ny fiara-miasa akaiky amin'ireo fikambanana mpikambana ato amin'ny plateforme de fédération personnes handicapées de Madagasikara. Fanaizana izany ihany koa izay dia misy hoe ao ireo tetikasa dia amin'ny alalan'ireny tetikasa ireny no anararaotanay hoe mbola hoe hitsirihana ireo olona manana fahasembanana mbola tsy anaty fikambanana izany arakaraka les zones d'intervention dia miezaka izay manao an'izay zavatra izay dia mino fa mbola lavitrezaka ilay izy fa mandeha tsikelikely izany ny resaka hoe fanentanana mahakasika ny olona manana fahasembanana. Izahay zao tamin'ny alalana tetikasa zao dia efa nanao an'ilay fifanarahana iraisam-pirenena mba azon'ny olona manana fahasembanana hoe ho mora azo, ho mora vakiana dia naparitaka amin'izay hoe toerana andehananay arakaraka n'ilay faritra hiantefan'ilay tetikasa dia miezaka izay manaparitaka an'ilay fifanarahana iraisam-pirenena mba amin'ny zony olona manana fahasembanana hoe mora vakiana efa manampy izay hoe amin'ny fanentanana na ny mpitondra ny fotony na ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana. Manam-pefetra ihany ny fotoanantsika ny mbola tohizany ity resaka ity na amin'ny resaka internet eto virtuel zany na ataontsika hoe iritsika mba hisy ny fisokafan'ny lalana sy fisokafan'ny ahafahana mivory kokoa fa ny amaranantsika azy angamba dia omeko anareo mirahalahy i Faliery sy Monsieur Martial ny fitenenana amaranantsika azy fanentanana ny olom-pirenena tsirairay avy mba hampanjaka izany atao hoe zo ny olona manana fahasembanana izany. Voalohany angamba ny président Martial no hanomboka azy dia Faliery no mamarana tanteraka ny fiarahantsika. Tsara tompoko. Isarotiko tenenina kely fotsiny manamafy zany le filazana teo hoe tokony atao tsara ny recensement statistique mihitsy didigoavana be miandratsika eto Madagasikara ny fijerenan'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara exactement sur le plan statistique. Elo ny ray. Dia ny faharoa
nalaka nandeha moa le zero ministère fa misy an'izay hoe commission nationale de handicap zay tokony apetraka eo anivon'ny ministère-ny mponina. Io zany rafitra anankiray eo anivon'ny ministère mponina tena isahana mihitsy ny olona manana fahasembanana araky le filaza ndao hiara hiasa ao anatin'izay cadre zay tena hiasana hijereny olona manana fahasembanana zay tsy mety tafapetraka hatramin'ny androany izy io fa zavatra efa takina foana ny ametrahana azy. Fa ampamarana moa misaotra betsaka amin'ny mpampianatra anay amin'ity débat karakarain'ireo fanainga ty tena makasitrika zay ary mety aminay izy ary faly zay amin'ny androany mba iresana tokotra zany olona manana fahasembanana ny problème teo amin'ny covid-19 de averiko foana fa nandifiry taminay iny de manentana zany izahay eto anivon'ny plateforme voantsika rehetra manerana ny nosy fa ny olona manana fahasembanana marina fa hoe olona miaraka amin'ny olona rehetra tsy ahilika miaraka ny aina aminareo zany fanazanana zany tena takinay sy ilainay zay foana mijerevana manokana mihitsy indrindra fa raha vao exceptionnel ka tahaka l'état d'urgence sanitaire teo olona manana fahasembanana tena itodiana manokana mihitsy zay zany niavatra avy aminay tena gasy tena hianatra ao zay tsy mampalahelo zany fa misy ka kosa tena itodiana manokana sy ijerena manokana ka mankasitraka to. Ya, alohan'ny andraisan'ny faly herin'ny fitenenana miaraka mbola eto miaraka amintsika eto manko madame Lalatina avy eo amin'ny ministère, maheno anay ve ianao? Allô madame Lalatina? Ok. Tsy maheno mihitsy angambany izy. Ok. Maheno ve ianao? Misy problème mihitsy ny micro-any. Misy problème amin'ny micro-any. Ok. Amarana azy ary aloha faranantsika ary angambany de hotoizantsika amin'ny fomba hafa sy amin'ny fotoana hafa ny fiarahana anao ny fitenenana faly hery. Saotra indrindra ny amaranako azy fotsiny dia hoe ny olona manana fahasembanana dia olom-pirenena feno. Olom-pirenena feno manana ny fahasamihafany ohatran'ny olona rehetrarehetra ary izay fahasamihafany izay tsy tokony hitarika fanolokoliana azy, tsy tokony hitarika fanambanimbaniana an'ireo olona ireo. Ka zava-dehibe zay eto miresaka an'izay fahasamihafany izay mba tiako ihany angamba ny anararoatra kely hoe arovy le zaza varira any atsimo satria miaina fahasamihafany ireo tsy voaresaka antsika teo manahoana tokoa ireo sehatra isan-karazany lazain'ny tale teo amin'ny fiarovana an'ireo zaza ireo satria mandry andriranantsy isan'andro ireo zaza varira ireo. Zay angamba ny tiako resahana ao anatin'le hoe fahasamihafana. Rehefa miresaka ny olona manana fahasembanana, raha miresaka zo ny olona manana fahasembanana, zay nge tsy manana zo manokany fa io zon'olombelona, io zontsika rehetrarehetra io ihany no zon'ny olona manana fahasembanana. Ka ahoana ny ampiarana n'io zon'olombelona io amin'ny olona manana fahasembanana, ahoana ny ahafahan'ny olona manana fahasembanana misitraka feno an'io zon'olombelona io izay no takin'ny reto olona reto fa tsy mitaky faveur, tsy mitaky zavatra manokana ho azy izy fa ahoana ny ahafahany miaina an'izay. Misy zavatra efatra tiako fampizarana amintsika raha te ampiaina n'le zon'ny olona manana fahasembanana, raha te ampiaina ny zon'olombelona amin'ny olona manana fahasembanana isika dia misy principe efatra mba tiako resahana. Voalohany indrindra dia ny principe ny antsoina hoe dignité humaine. Ny olona rehetrarehetra dia manana ny asina maha-olona azy ary mitovy daholo ny asina maha-olona ny olona. Ary izay asina maha-olona izay mitarika an'le principe faharoa ny antsoina hoe égalité, lasa mitovy daholo zany ny olona rehetrarehetra, tsy ilay fahasamihafana ivelany no tsy hitovizan'ny olona fa mitovy manoloana ny zo sy ny droit rehetrarehetra zany. Ny principe fahatelo izay tsara resahana dia ny principe ny autonomie. Ny olona manana fahasembanana dia tokony hanapa-kevitra amin'izay momba azy. Izay mantsy ny anisan'ny olana lehibe satria tsy anontaniana mihitsy ireo olona manana fahasembanana, ireo mpikarakara ny olona manana fahasembanana ireo hoe inona no tianareo atao, ahoana ny fomba hiatriantsika an'ity amehana ara-pahasalamana ity na karazana amehana hafa. Tsy misy fotoana mba anontaniana ireo olona ireo. Ary izay principe fahatelo amin'le resaka zon'olombelona. Principe farany izay tiako resahana dia hoe solidarité.
tsy misy olona manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy ary ny fifanampiana dia zo omena ny zolombelona ny olona rehetrarehetra rehefa tena marefy ianao dia omena zo azo fanampiana mba ahafahanao miatrika ny fiainana ary zay mahatonga n'le hoe situation d'urgence hijerena reo tena marefo mba tsy hopodika tanteraka ny fiainany. Sotra tompo. Ya, dia izay teninao izay hoe solidarité izay principe fahaefatra izay no andao hitondrantsika hamaranantsika ity ady hevitra sy fifanankalozana nentintsika ity izay mba izy tokoa ny solidarité amintsika samy aty amin'ny fiarahamonim-pirenena izay misahana manokana ireo olona manana fahasembanana ireo mba ho solidaire itsika hiaraka metraka politika vaovao sy fiarahamonina vaovao ary mba ho solidaire ihany koa amin'ny fiarahamonina izay iainantsika, mba ho solidaire koa ny fiarahamonina izay iainantsika amin'izany ady izay atrehantsika sy arahantsika mametraka fiarahamonina izay. Misaotra antsika rehetra nanatrika an'ilay fiarahana teto amin'ny tambazotra. Ialana tsiny moa fa tapaka ny direct teo noho ny antony internetinay izay somary nisaoty kely ka lasa nisy problème fa ny teny fotsiny dia hoe ho alefa en totalité izany hoe ho alefa daholo nisy ny enregistrement n'izao fiarahantsika izao ho apetraka ao anatin'ny YouTube izy io ary ho averina ho apetraka eo amin'ny page Facebook ny Fanaingy. Dia izany io vidéo ity zany mba ezahantsika ho zaraina sy ahafahantsika ihany koa mitondra tatitra ho apetrakintsika eny amin'ny ivon'ireny ataontsika hoe sampandraram-panjakana sy eny anivon'ny fiarahamonina izay misy antsika mba ahafahan'izy ireo ihany koa mahalala izany ataontsika hoe zo sy fizofeno ho an'ny olona manana fahasembanana izany. Saotra indrindra tompoko. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Makasitraka. Yo. Veloma tompoko. Ya, tapaka ny enregistrement afaka miresaka amin'izay. Miala tsiny indrindra zareo fa tena ilay fotoanantsika fohy loatra. Tena fohy ilay fotoana.